Ankafaliana indray tompo klasy tompo vavy no iarahana aminao ao anatin'izao zanam-pandarana question d'actu izao. Manamba iny ny zanam-pandarana tsy iza zany fa ny mpanao gazety Jeannot Ramambazafy izay anisan'ny fanta-daza eo amin'izany asa fanaovan-gazety izany. Miarabanao tompoka tonga soa eto amin'ny fandarana. Miarabanao tovolahy dia miaraban'ny mpijery aloha ialana tsiny aloha satria soa misy gaga fa manino le rangaio manao solomaso tsotra tena sady tsy ampy torimaso tsy mazaka zavana tsony maso dia lasa ohatra miketroketrona dia ato koa moa ohatra amin'ny masoandro zato amby arivo ka dia mamerina fiarabana tompoko. Eny ary mahakasika indrindra tonga dia hivantantsika fohifohy ihany le fotoana ao anatin'ny tontolon'ny politika ny raharaham-pirenena niverina avy any ivelany ny filoham-pirenena Ery Rajaonarimampianina inona no azonao ambara avy hatrany? Ny ambara dia efa renina ambarako reny hitanareo efa nanomboka tamin'ny 5 janoary teo zany ny zavatra nylazainy dia nanomboka tamin'iny dia raha tsikaritry zany ny kabary rehetrarehetra zay lazainy dia mitovy ny tanitandalana ny tsaratatana sy ny rehetrarehetra iny zany tsy niova tsony mihitsy dia nieno an'le kabariny koa moa zany tany firenena mikambana indroa izy ny teny raha zany tamin'ny 13 septembre momba n'le sommet momba ny fiovan'ny toetrandro iny man sady ny nakamaron'ny olona dia ny teny izy tamin'ny 15 septembre amin'le hoe assemblée générale ny firenena mikambana teo dôly zany ny kalaza rehetra fa tamin'izy ny teny aloha tsy dia tao dôly sady vitsivitsy fa dia ny zavatra nambarana dia araka efa tato amin'ny kolo moa le afaka mahaly iny moa efa nanazava tsisy zavatra vaovao tsony afaka ambarana fa dia hoe ampanantena zavatra foana mandrakizay ka hatramin'ny tiany androany. Inona no mety antony mahatonga an'izay hoe fampanantenana foana fa tsisy an'le fampiarana izy moa tonga tamin'ny androany maraina ny lanananambara izy fa hoe hojerena akaiky ny momba an'izao hojerena akaiky ny momba an'izao zay foana le araka ny efa nambaranao teo hoe fampanantenana ny betsaka. Inona no mety antony mahatonga an'izay zavatra izay? Ny antony dia tsotra dia tsotry za tsy afaky tenanareo andaingy hoe tsy mahalala ny Ery Rajaonarimampianina efa intelo tany amin'ny firenena nikambana efa intelo niaraka taminy fa ny tena tsy tsarotra ary tadio tsara mpanao gazety aloha miteny fa ao koa olo-pirenena fa aloha tsorina olona tsy vonona mihitsy izy ny tatana an'izany hoe firenena tsy nanam-po le tsy nanam-po ngamba mety nanana eritreritra ihany izy fa amiko dia zao manana diplôme izy comptable sana mifetrany zany dia tsotra atreo amin'ny ministra ihany mety aminy zany hoe izy moa le mikirakira vola dia misy amin'le fiteny hoe izy rehefa misy orinasy hoe DAF directeur administratif et financier zany hoe ny anjarany DAF tena hainy tsara ka ny DAF nefa ao ambony DAF misy DG misy PDG zao izy zao lasa PDG tsy hitantsona inona no raisina zany hoe raha meno tsara ny kabarintsika hoenjehany dôly zany marina hoe misy jamais Jeannot Lapin fa hoe manenjika bitro zato amby arivo izy enjehana ny atsy enjehana ny bois de rose enjehana ny andramena dia lasa hatramin'le resaka nosy Ilzé Parsio lasa ohatra ny tenitenenina foana mampalahelo ngiry namany tsika samy naheno hoe tsisy nanery azy hoe mitenenana zany iady aho izy iady mafy tsy maintsy iverena nyreo nosy ireo avero kely ngy zany le tantaran'le nosy ireo hoe tsotra dia tsotra talohan'ny fanjanahantany talohan'ny 1896 tsy nisy tompony io tonga amin'ny vazaha frantsay nananjanaka atsika zany hoe Madagasikara lasa kolonia any la Frantsa dia zay matadity fa mamaky boky tantara nanomboka teo nisy natao hoe Madagascar et dépendance na hoe Madagascar mascaraine zay le hoe Madagascar et dépendance zay nalainy reo nosy eo dia nampiarahana tamin'ny Madagascar zany hoe le tany Madagascar dia Madagascar miampy amin'ireo nosy anankidimy ireo tonga nandritry ny firy taona moa zany 1896 ka hatramin'ny 1960 vazaha amin'ny Madagascar frantsay zay le hoe reny malala frantsay zany Madagascar miaraka amin'ireo nosy ireo azadino amin'ny fiteny zao le ny fiverenany fahaleovatena fa tsisy an'izay tia fahaleovatenanao raha ngaty fa cadeau miveryntsika fa tsy milena fa nanaova mivazahany tantaratsika moa efa masavina be tamin'ny fotoanandrony moa talohan'ny 72 nos ancêtres les Gaulois bon tsy verenako dia io zany hoe anao référendum zany ny frantsay
noho ntsika mantsy niady be ny razambeatsika tamin'ny ady lehibe voalohany sy faharoa dia ahoana re zany mba anina efa iny efa nanomboka tamin'ny resaka Vietnam ianina hoe zay mba niady fa zay kosa mba mila fahalovatena dia zao zany de Gaulle zany nanapa-kevitra tonga teto Madagasikara misy Charles de Gaulle tamin'izany izy filoha tamin'ny 58 dia hoe ho amenanareo ny fahalovatenanareo fa tsy fantatry ny ankamaroan'ny olona talohan'izay io référendum io namoaka décret izy hoe zao mahazo fahalovatena Madagasikara fa ninninona zavatra mitranga tsy averina aminy renosy reo ange le fandehan'le izy dia nanomboka tamin'iny Charles de Gaulle nanao décret iny mitondra Tom France izy na socialiste izy na avy any droite na avy any gauche zay nge le hoe tout ce qui est l'intérêt de la France iny moa nataony Zonard mampianina plaza tamin'ny Sarkozy zany hoe ny frantsay zany le fireneny dehibe rehefa te mikasika an'le resaka fiandrianan'le firenena ray tsy isy tsony hoe za Rema za Tim za Zozo fa de zay dikan'izany niza mpitondra nanomboka tamin'ny de Gaulle ka hatramin'ny François Hollande teo nandalo ry Mitterrand nandalo Giscard d'Estaing nandalo ry Chirac nandalo Sarkozy modiny zalafanina io nosy nefa tadio ndra amiral Didiratsiraka ta 1979 nangataka an'io noentiny tamin'ny firenena mikambana dia nanomboka tamin'ny 1980 mipetraka ao amin'ny firenena mikambana foana isakan'izay manao fivoriana ireo ny hoe tia misy teboka ray mikasika nosy malagasy tandremo tsy hoe nosy frantsay nosy malagasy tao amin'ny ranomasina indianina saingindrisy tsika malagasy mitondra misy tsy nitondra dossier matevina hoe anainge io e dia teo zao farany intelo ao ta New York isaka mandeha zany ao foana io resaka îles éparses fa zao malagasy misy tsy mitondra dossier ka amiko dia miverina amin'ny lazainao teo zao tamin'ny fivoriana teo tao anatiny tao le izy fa tsy niresahana fa nisoratra eo foana mbola resahana amin'ny manaraka iny moa tsy nasiany indray Zonard mampiana resaka tsony ka za mino marina izy ty le resa tsy resaka olona tsony ty tantaratsika ty fa resaka fotom-pisainana sy toe-tsaina nampanginan'ny amiral ngamby izy arenao mety me fa zany no izy mety sur fa nisy fanarahana tao tamin'ny frantsay tsy haiko na arabolana iny hoe aza miresaka amin'io fa dia tena aloha izanona amin'izao dia hatramin'izao zany miteny zany ny candidat Zonard mampianina miady mafy ka rehefa tonga ao izy hitany fa tena enjana be le lalao angely mipetraky dia tia koa ny anankiray tsy zangy tsy nareo mifidy na za mifidy hoe nyteny hoe atao ato miara mitatany le miara mitatana nge meko ohatry nareo hoe Maurice zao hoe hiara hitatana an'le Île Tromelin efa tamin'ny 2010 lazaiko anareo nge mbola tsisy décret d'application tsika miteny zao io fera mitatana Maurice Lafrantsa amin'ny Tromelin io fa mbola misavombona nefa tadio mandeha ny andro mandeha ny volana narembe ao lasa ny Lafrantsa le izy ao anatin'le izy namana zanao misy an'le hoe fiara-miasa misy an'le hoe zone exclusive économique zay anisan'ny Madagasikara fa nosy Tromelin ihany no azo idikevitra ao anatin'izay zavatra zay ohatrohatry ny ahoana no mety hoe lavaka navelany teo aloha nisy tokoa ve le fifanarana tamin'ny frantsay hoe co-gestion tany aloha tany sa tsy nisy zay zavatra zay fa hoe nieritreritry ny olona koa mantsy amin'izao hoe efa tsika io ka inona no mbola diva hitakina azy amin'ny frantsay ohatry ny namany hoe manome azy any zareo ihany ka inona ny fanazavana mety azo entina ao anatin'izay io misafotafota be satria zao anankidimy moa le nosy Jean de Nova tsy tadiko tsony fa jereo fa ohatrany hoe Jean de Nova zao tsika ta 1985 nanao fanarahana le accord de Monterrey hoe io Jean de Nova io tafiditra amin'ny zone économique exclusive à Madagascar io zany raha vao 150 miles izy zay tsy diso amin'ny sisy tany anankiray dia an'le tany zany tompony iny ka Jean de Nova eo amin'ny 80 miles zany hoe tafiditra tsara fa zao ny ampahany ohatra hoe ty zao Jean de Nova dia tongilanao zao dia iny zany atsika gasy io nge mahatonga ny eo amin'isy afaka name an'le hoe efa niteneny teo le société Sapreto hoe mitsandraka ka iny nefa vola tokony mandoa 100 millions de dollars le Sapreto iny tsy hita le fipetrany
ka io ny namanazanao na ahoana na ahoana le cogestion raha ny fahitako azy tsy maintsy idirana any satria ny fahefany Madagasikara amina resaka traikefa sy ny resaka hoe fitaovana raha hitrandraka n'ireo nosy ireo tsy manana fahafana amin'izany fa tsy maintsy iaraha miasa amin'ireo firenena ny ivelany ahoana ny fahitanao an'izay mety marina ny tenenin'andrianina fa zao ny amiko za ranga anisan'le olona tsy resy raha tsy miady satria amin'ny fomba ahoana moa hoe tampotampoka eo dia hoe iara-ny tatana tia mekohatra asa zay fandraisan'ny sasany any nga mefandeny coup de téléphone no mbaty eo fa zao eniko tany ndalana tany eniko tany amin'ny sarambambe bahoaka ny olona rehefa tsotra nge dia mamoaka ny azy cogestion dikan'izany fiaraha-mitatana dia zao tia ny ohatra raha antsika malala fa ny filoha era-jonarymampianina vady faharoany raha mato voangy tamin'izy nanambady an'le vady voalohany zany mbola tsy filoha-pirenena izy ena mbola tsy ministra akory izy eo ary izy fa filoha-pirenena bon raha mandeha amin'ny lozika zany dia mety hiverina tampoka ange zany le vady voalohany hiteny azy am'izay andoranga tena atao mitatany ty resaka anina mba nisy azy ikambanana sy anina da aono izy izy madamy voangy am'izay zavatra efa anazy le vady ohatr'izay fotsiny nge nandraisatsika azy ka le iza zavatra io zao misy tomobile nandrianina alors nga iaraky hitatany tsika fa toty mba hoetika mba enao mety anaiky anao io fa enao nge manambady amanjanaky anaiky an'izany fiara-mitatana zany nefa fantatrao fa anao le izy dia ojay le izy efa any amin'ny firenena mitsambana tamin'ny 1979 Madagasikara indépendance zany hoe renosy reo a Madagasikara miandra n'le mpitondra malagasy izy hiady aminy averina am'izay ny anay tsika nanomboka hatramin'izay mialangalana ataoko fa na madame voangy ary tsy anaiky misy efa mivadikotiko ina nyverenanao aty mety ampamely izy mety hoe dirandozy ty lazan'le rangaty fa zany misy ny zava-misy zavatra anao ho zarako amin'ny olona tsy mety zany ka raha ohatsy ikiditra am'izay cogestion zao marina tokoa nge mao koa le fiteny ny andramenatsika jerevty tsisy mandeha am'lona nefa ambany maso eo mandehandeha foana kanefa azadiny nge ho ay juin de nova fotsiny 60 milliards tsy million 60 milliards de mètres cubes gaz naturel dinio an'izany fa hoe raha mba tsika mitatana an'izany ao tsika fotsiny dia ahoana ka io zany efa zaraina fa miteny misy mamerina koa amin'le cogestion nentomilama ny Maurice la France mbola tsisy décret d'application hatramin'izao ohatrany fandrebrebena ngely izy nitsotra ngely izy nareo ranga efa ny zananay ao aloha ny lafiny ray dia ao mipetraka colonie foana nareo dia le mpitondra koa hatramin'izay dia manaiky oui monsieur tsy fatako zay fanarana any tsy hoe iteniteny foana mamepofo am'izany sarotra be tsy maintsy nisy faminarana matora tsiraka tsy niteny manaraka an'izay koa firenena nandalo crise foana tetezamita fa neniny nge neny andrajoelona fa tsy hoe iny vo nisy tetezamity adaladala miteny an'izany ary le izy tokony tsy miverina amin'ny talotsony natao hoe tetezamita miditra amin'ny république ray o amin'ny république ray na ela n'le tetezamita ny tarina andrajoelona dia tsotra tsika mbola bakio mivazaha ary ny sadaiko moa vazaha mainty satria afrikanina tsy hitako misy nanatsona ny dideratsiraky zafy albera amina crise zay tokony tsisy idirana dia nahazo vahana am'izay le filoha taloha dia monsieur favoridol hatram'izao moa monsieur favoridol dia inge na elan'le izy anaty ka tsetsatsetsatsyaritra fotsiny na hoe raha hoe cogestion zay mivoalohany indrindra amin'ny heritaona tokony miady am'izay nizaniza zay hitondreo na mbola ny filora-jonarymampiana natsao satria io nge miankinamina eo natsao satria fotoana mandeha fotoana mandroso fampantenanam-pokaty fotsiny eo zao délestage zao afaka enim-bolana afaka telo volana samy malala tsika eto Antananarivo tsy atoandro tsy ariva tsy alina fa jerevo masoko vony délestage hatramin'ny masoko manaona kosa fahitanao ny toedrara politika amin'ny ankapobeny na tsy politika na ny resaka sosialy ny resaka toe-karena amin'ny ankapobeny inona ny tena olana eto amin'ny firenena mampikorosofahana n'le firenentsika ohatran'izao zao hoe za tena mifidy any candidat fahatelo era-jonarymampianina nandeha ny andro nandeha ny fotoana nenina ho ary vao manenina amin'ny fiainana tsy havitanenina fa zao
tena tonga saina reto nareo mpijereo enao nandrana ny teknisiana fa zao eto Madagasikara tena tsy resaka olona tsony kay ny olana fa na irakotony teo na rabe na tsy haiko ojo fontsika ny antony de zao misy fomba mampanao sy toe-tsaina izay mamoetra mihitsy zany hoe zao voalohany indrindra aloha raha ohatra hoe jerevana evelany ohatra ny Sarkozy zany efa 10 taona be ny tanàna taona hitao jerevy François Hollande efa tena 30 taona mahery ton parti socialiste zany hoe manantraikefa na hoe politika ny politika ingy tsotsy tsy maintsy inao manana antoko politika tsy maintsy malalana atao hoe politika raha tsiraka tonga teo vao nanao ny Arema zafy tonga teo vao nanao ny NDD raha Valimana tonga teo ny team teto Antananarivo navadika antoko team TGV oa tsy mila resahana satria tetezamity io za miresaka amin'ny tetezamity ny olona voafidy ny resahana raha Jona Mampianina efa firy herinandro taty arena taty izy moa le nireo za teknisiana za salohany ino za tsy manao politika zao tsika de efa tokony mahay tamin'izy ny tena zay taiza nisy mpitondra firenena eto ambony tany ka tsy manana antoko politiky fa zao tsika tratra le manina rehefa teny moa ny boloko mahafinaritra foana ary tsy nainga tsara lahatra ny ninona moa de vokany de zao tsika am'izao fotoana tenenatsika zao 20 volana taorina ny finianana olona tsisy nanao politika dôly zany ny hoe hitondra nyty Madagasikara ty izy zany ngy zao hoe izy zany ngy mamitaka ny tenany amekohatra ray fotsiny nareo de eo na sarotra aminy nanentsika na igadra ngiadro Barcelona Randranavony efa 30 taona latsaky zay niaraka tao Media Consulting antanio mpiara-miasana am'izao fotoana zao tam'izany fotoanandro zany enao iresaka politika am'izany Joe Barcelona zany fady ohatrany anabavy io fazy ohatrany fahasapoana nazy ny tena manana ny sainy tam'izany fotoana zany hoe tena ary eo ohatra zao misy korotana politika sana maty ny spectacle zay ny souci ny ady sainy Joe Barcelona izy tamina fantatry ny artiste rehetrarehetra za Media Consulting ty inona tena aminareo marina tsy haiko inona ny antony natonga azy directeur de communication ny candidat Rajonar Mampianina olona tsy mahalala politika mihitsy nge de normal na nge zavatra ataony inona moa farany nataony de asa mahatsapatena mety tsy mahalala tantara politika Madagasikara zavatra nataony farany teo mbola loza noho nataony tamin'andro mpisidi zay mandrapahafatinay olona netosany akaikiny azy ameny va takary va de miditra HVM mbola be da be sady mbola lava be raha ohatra ho tantarana daholo fa inona le vaolana iza ny tena tompony andraikitra rehefa manazava tsika hoe manabe rehefa manazavatra ifaly tifitra ny za tsy mitifitra n'izy zany namaky dolo reo izy koa mahalala tsara zao de rehefa tsara ina vokany tsy tirenareo nangina mihitsy izy zao satria fatany fa tsy mety le izy zay le izy ka ny vaolana nge de zavatra tsotra ozy izy ny mpanao gazety izy Herriot zay la culture c'est tout ce qu'il nous reste quand on a tout oublié zany hoe ny kolotsaina zany ankapobeny tafiditra na économie na social na politique io sisa mba tavela amin'ny olombelona amin'ny firenena ray rehefa adiny dôly ka ny vaolana tompoko tsy hoe vaolana hoe za mame vaolana zany tsy vita anatin'ny 10 taona 20 taona 30 taona de tsotra mba maka ohatra am'ireo firenena manodidina atsika ireo ameko ohatra vetivetika ino moa mampisaraka atsika ny Afrika Atsimo io canal de Mozambique ny Rainy Maleo Mozambique mitabataba lalandavasany io de zao tsika za nanomboka tamin'ny 72 20 taona tamin'izany tolona mijery ny zava-misy am'izao fotoana zao amty Flora Jonar Mampianina ty ohatrany hoe tolona erim-povermaina fotsiny satria zao 72 ny tolona 91 ny tolona 2002 ny tolona 2009 ny tolona tena mampalahelo satria zao namako tao zany maty dôly ny olona tao zany maty amin'ny tisidika ny olona nefa jerefy tsara ny tao Afrika Atsimo apartheid zany efa tamin'ny 1940 nisy io le izy de tsotra azavako anareo na kabine ary
na bus arnaina misy am fotsy misy am mainty de tamin'ny 19 zany hoe nandritra ny roapolo taona zany teo zany ty mainty ty fotsy tsy miaraka mihitsy reo nefa iza moa le fotsy nge vitsy anisy raha oarina amin'ny zolo mbanto ny koksa de zao ta 1961 nanapa-kevitra mpitondra bus rahan'ny Afrika Atsimo mainty hoditra daholo reo satria ny mainty hoditra moa le atao ambany ny asany anao grevy fa bloqué daholo ny ara économie tao amin'ny Afrika Atsimo fa tena répression tena natsona daholo maramila sy nalina fa tsy nanaiky mihitsy ny mainty hoditra tsy nanaiky mandritra ny 5 taona zay foana ifanenjika sy anina de natonga n'le tselatra tamin'ny taona 1976 voatifitra Steve Biko tsy zay tsy malala an'izany ngamba malala mpianatra izy voatifitra ny polisy fotsiotry nanomboka tamin'io tompoko eritseritra efa 1940 1976 efa 36 ans zay eny amin'ny 30 taona maty Steve Biko lasa martyr izy nanomboka teo inge nitsangana Nelson Mandela sy na ANC African National Congress de inona vokany ngadray Mandela 13 taona Mandela ngiaja mampime any sasany ohatrany voninahitra hitovy amin'ny Mandela mialatsina tompo fa tsy mety zany le tamin'ny nanao propagande tsisy hitovy amin'ny mihitsy de dinio 76 ngiaja Mandela 23 ans 1990 voe le ty tsy mety tony de tam'izay Frédéric de Klerk tadity taty Tananarivo mihitsy izy asa raha tadidinareo zay matadidy nybony ANC aiza moa eo Pasasadoute misy arana bus io misy agence de voyage teo to mbony ANC fakahazo tsara ny ANC sy ny Didier Ratsiraka de nandeha le izy efa tsy tanatsony le tolona nandritra ny 10 taona mahery Nelson Mandela lany filoham-pirenena mainty hoditra voalohany ny Afrika Atsimo de zao izy ngy afaka raha ohatra izy mbola nanao mandafandrony lany fa zay le fahendreny alohany miataka hitanareo maty izy zao tamin'ny heritaona maty inona zavatra napitrany io lovy io le rehefa mitolona misy tanjona natao zavatra nitranga tamin'ny apartheid fanavaka ambolokolitra tsy atao tsony de mba tsy hanadiny le taranaka zay le taranaka faramandimy zafikidikely sana misy musée ao Pretoria sy diso mitantara musée de l'apartheid hitanareo am'izay tsy manadiny tsika eto 1947 sany maraka valimana zay mbola tsy teraka tamin'izany ka aiza moa nandeha amin'ny loany ty fireneny ty de nakamarotsika zany so tsy mahalala ny eviny tsy hoe le karazana so misy tsika moa anao interprétation hoe inona moa ny zavatra nitranga tsy fantatreo ny zavatra nitranga aiza moa nafantaranao aiza ianao zay le izy hoe tantara ty koa misy anankiray tsika masy gamba hoe nosy de mifampiana ny atao toerana ka raha vo misy vo misy tselatra fotsy de mandositra jereo io Vietnam io tamin'ny fotoanandrona Indochine tamin'ny taona 1950 nitafy amin'ny Frantsay ngy izy asa fantatrareo natao hoe la bataille de Dien Bien Phu Frantsay fa de tena niady na mivavy na nylahy na nantitra ny be inona nitranga tao Dien Bien Phu resy ny Frantsay nitsoka inona ndray nefa tsy nanaiky mihitsy satria rehefa fotsoditra ngy zany hoe communauté internationale ngy zala mifanaraka fandretanana nitsofoka koa ny Amerikanina hainareo ngamba natao guerre du Vietnam fa ahoana mifandeha nitsoka koa ngy ny Amerikanina dinio a Vietnamiana nitsoka aiza zao ny Vietnam ao amin'ny lafiny ara économique zany hoe tena niaty tena be deaibe misy mapy tao akoatra ny régime Pol Pot nisy mifangaro tany Bangkok zany fa tsy diry fa tiako tenena hoe tsika ngamba tsy mijaly loatra ary tsy mba nana fahavalombonana matsoka atsika fampihinana toerana de zao ny zavatra mitsanga raha mbola zay mpitondreo ka tsika vahoaka nilainy am'le ifidy de aveo tsy raharahina niza ao atonga eo tsisy raharavanina za tsy miteny hoe ndo hidina andalany be menara aloha ny tantara amin'ny Madagasikara mampalely mantsy zao le tanora am'izao fotoana zao misy an'ty internet sy an'ty vakiny zay tinya de jerevina mipozina any andalana raha ohatrany hoe tsy gasy tsony enao nge firy moa ny akamarony jasy mba hitaingina aeroplaniny zany mandeha la masina ary efa tsisy mahalala an'izany
aza mananteny ninona etoa mivelona etoa ny levona fa le toetsaina le lozy am'le mpitondra de tena mevy tena mihitsy izy hoe za anga eto za tsy ho faty mihitsy fa de za eo ka aiza nisy olona tsy ho faty eto ambony tany ohatrany koa mivehivavy 20 taona izy efa 10 taona de mampiseho fotra tsy mitovy izy vehivavy 20 taona sy 30 taona efa manomboka me akaiky any le fotoana efarana le fandarana fa ny zavatra tiako fantarina ao anatin'izay nytiny namana journal-tenenina ve zany hoe tao anatin'izay 10 taona nazahoana faleovateny zay azaho aizytsika zao nitsy zavatra niova ve zany sara fazao koa azy ohatrany hoe tsisy zavatra niova fa de hoe niditra ny fitondra teo naongana miditra indray ny eo naongana satria tsy naomby am'ty vandray manambiray mitoraka ty ve mieritreritra anao raha fahitanao ny zava-misy am'izao fotoana zao aharitra ve mpitondra am'izao le izy va zao io efa mamerina hoe tsisy olona manongana azy io fa izy any manonga teny jerevy na tam'tsirana nandalo tam'y rehetrarehetra iny le teniteny foana ngy mahatonga an'io e fa raha ny fijeriko azy aloha za zao ngy 80 taona efa niaina tam'izany tsirana zany zany hoe ny loza be mitsanga am'ty nataonyty fitondrany ty ao anaty 20 taona de nadalana rehetrarehetra nataon'izy telo la vao fidy toloha zalangy izy hoe fa navita mandahy zay vao mivadika mifitokisany fa ny rajonary mampiana ingy efa tambolohany mihitsy izy efa hita fa tsy zaka le izy fa tokony mametra-pelany izy fa enao moa miteny tsetratsetsatraritra na hoe mety misy vaolana de ty misy vaolana anankiray ara zavaiko ny antony io ataon'ny père Pedro peka io akamaso io vetivetika fotsiny nazavaiko azy Pedro argentin avy any Argentine ny ray aman-dreny Neville nefa avy any Slovénie avy any pays de l'Est tamin'ny taona ataoko amin'ny taona miteny français fa azonareo mitiako tenena 1970 izy tonga teto Madagasikara tovangy andrano inona izy loha religieuse fa anao maçon anao trano 1970 teo izy de nahita an'le fahantrano'ny vahoaka malagasy verina izy tam 1975 eritrereto tamin'ny fahatongavany ratsiraka ataon'ny fitondrana zany 1975 mbola tsy eno eny loatra fa ainareo tsara fa ninona tena didijadina nge to miratsiraka teo tsy mipotra tsony am'izay perperdoatra 1989 inona 1989 nenjerany rindriny Berlin ratsiraka ary tonga saina hoe asina ny fahalalahana teo am'izay namorona ny association akamaso père Pedro bon andana am'izay anao mijery andany lanitra 2014 zao rotrano rehetrarehetra vita reo maninony zany hoe père Pedro mavita maninona mpitondrany tsy mavita zavatra tsotra vola alainy azo ny père Pedro any ivelany nazy tsy makany aminy tsy mameny posy izy tsy anao vilatsana fa tonga de anaovana an'io fa mampalelo mipitrondra rehetrarehetra zay ao dinio tsara misy voatoetsika resaka hoe raha atao atambatra dolo ny zéro rehetrarehetra ataona 10 taona ny mpamatsy volana me volatsika tsomby am'ty latabatry ty fa maniny tsika mbola mahantra foana satria zay ray tonga eo nareo ny te hifidy asy isa mivavatro ataony taiza nisan'izany ministre de miady am'mpanoka zety ny ministre ny fitsarana tsy tahotra tsenatra ny haute cour de justice anjarako amina olo nga izy tsy mahay manala lalam-panorena tsy maintsy sapetraka eo natao 10 volana tsy asina kabary io ohatran'ny article 54 efa tamin'ny voalohany zany hoe ty mpitondry ty fa tsy nanara-dalàna tsy zangy nanongana azy fa izy nipotraka ho azy eo ary tena olana ao anatin'le izy nitrosa mitomby any nitrosa tamin'ny taona 13 zao mbola amin'ny taona 14 no any vao hoe anifanan'izay io moa ny filoha tonga indray tamin'ny maraina teo nilaza hoe nahazo famatsim-bola 70 milliard euro mbola misy trosa indray ao anatin'zay nge tsy mampetany izy io nge mabanque mondiale azy na mondiale izy na mondiale na mondial toandro tsy fatako no rehefa banque nge de zao matoy izy mamey anao tsy maintsy misy zanany iny ianao nge raha maka ibabitsoso foana zany ny malagasy rehetrarehetra mandritry m 20 taona angy le olatsika ao de mipetraka foana hoe ty fitondrany ty de mialatsiny na ho faly izy na tsy ho faly mbola efa niaina koa tamin'ny tsirana fa sady tsy ty tanindrazana ny tsy ty vahoaka ny tsy demokrasia satria nge ny lalan'le hoe tetezamita hiditra amin'ny ara-dalàna dikan'izany egala tsisy zay tsy malala ny filatex tsisy zay tsy malala ny délestage tsisy zay tsy malala hatramin'ny akokely manao etra
tsetratsetsa tsaratra ny teneniko hoe raha za de hoe tsy nampianarana ray aman-dreninay satria ray aman-dreninay de tsotra miteny hoe manampy an'ity firenena ity mampandrotsy voatery ny fitondrana fa za ny filoam-pirenena lazako anareo tsy niteniteny foana ohatrany loha tamin'ny fampanantenana fa na action fa za ny toe tonga de natsoky dôly ry ambaty vy ry kity minéral tsiny zao za filo voafidy ara-dalàna reo mifidy ahy to ty dôly ny contrat rehetrarehetra averina dôly za tsy manaiky 1% me 10% zay rehefa tsy mety anareo roako nareo za ny tena ka na isy amono ary fantatry ny vahoaka ihany miaro azy fa niny ato mandroso mevitra mandroso miteniteny foana miredirety zany le izy inona koa maso zao ohatrany any Congo miresa ny Congo ngy de tsotry angy tany misy ady tonga sino ahoana ohatriny manao ty hôpitaly ty alefa vita le hôpitaly dia monja sy volamena ny Congo ngy nandoavany an'le voly fa nitsitsy atsony zao karazan'olona rehetrarehetra mpamatsy vola tongava tsy atsika akory le vola de alaina le vola de makakely le pourcentage avitanan'le vilasy le tomobile de zay foana zany nitsika ka zay ny teniko anao olo oatra ny Père Pedro olo oatra satria zao za lotsy anao satria tsy mety amiko tiako tenenina zany hoe za tsy matahotra maty mihitsy satria zao roa ambopolo tapitrisa no ambadika eo ka misy mamono Steve Biko eo vao taitra amin'ny vahoaka malagasy hoe andray tsy rarina za angy satria tena hoe tena tsy rariny misy ny zavatra misy eto 20 taona ho tamin'ny 72 velombolo hoe tamin'izany ry manandafy efa nagasina sa natao tanoha 80 taona zao folo ny zafikely eritreretra 20 taona zay ny lasa tsy tanora tsongy efa lojafy ka nareo le mitenina lo matrapisy zay matandroany jereo zay ohatry ny afrikanina atsimo zay ny ohatry ry vietnamiana vitsitsy iza moa mba miady amintsika tsika ihany fampinana io mahatonga le kely zany de sady kely finanana kely fidirana kely lo kely saina de aza manaiky kely raha ohatra anao manaiky kely de tsotry mba mitsaka hoe tsy izao ny fanarahana fa zao fotsiny matena tsy maharitrelan'ny indiafilora zonary mampianina izy nge sototeny tsony ny olona fotsiny tena vie monsieur le président de io raha tanana misy ny trafiky bois de rose andrameny efa niteneny koa igny tany amin'ny firenena mpikambana mbola misy nge bois de rose tompoko mbola misy io ary izy tena marikry koa tsy maintsy teneniko ty mialatsiny raha somary manalavan'le fotoany ao anatin'le kabara tany amin'ny firenena mpikambana rehefa mpamiady misy tena resiko tanana ny bois de rose kanefa moa zalahy reo nge olona manana fitaovana goavana sady manana basy tena avoleta ole rehetra taizina reo na eno hoe nisy hoe mpanao trafika na bois de rose zany ka mifampitifitra tamin'ny mpitandro filaminana teto ny atsika bois de rose efa tonga any velany any vao fantatry hoe nisy conteneur zao za mampiesy na tompoko za mandaingy anao ndre matofo lofa za nge mba mifidy anao fa zao hoe enao manangana fahavalo ny tenanao fa za tsy fahavalonao mihitsy aiza nisan'izany mbola tsisy misy hoe mifamono gendarme zany momba ny bois de rose tsisy ko manina anao miteniteny foana ry itsara teny tsy mety za mitsara teny zay zay nataoko hoe tsy vonona natao filoam-pirenena fa eo marina marina ihany tena kisendrasendra natongavany teo de tandreny fa tsy kisendrasendra ny elanao teo fa tsy hivoaka mivaravarambe misy anao tadio telo langy taony loananao hoe fantatsika dolo ny farany zany le fipetraky izy ka na ny angaviko rehefa mba miteny maneny mampaneny lakolosy zay mpanao gazety aza atao fahavalo fa rehefa miteny hoe ianona sianina tsy mety asory ka mbola tazako amin'ny firenena mikambany tena manao tsinitsinina ianareo manao tsinitsinina ny vahoaka malagasy zanary rabaranjaka zany nationalité français aiko hatramy posika izy konga sarotra aminy manentsika raha vo misy mirefitra fosiny lasa izy nge mody any aminy nazy nge la France any any efa telopolo taona izy mipetraka tany ngiako roger raha vo alanao izy lasa izy mody any Suisse reny olona reny aramiko tsotry za 1 taona o ny tanora onareo nandranona zany olona raiky amin'ny 70 taona zany tsy mitaratra no avy re fa manina natao an'izany vahoaka malagasy zay sololo tenako hoe jereo tsy tesitra fomba fiteniko zay ka namaranako azy de tsotra tsika zany de anao brako azy zany mandrapa zany mba enary ny tantarany Madagasikara atao amin'ny Cool TV ato misy an'le fandaharany mafinaritra misy almanaka moso inona almanaka de tanova mijery Cool TV fa tsy mijery de
asisio matetika zavatra oatra reny satria ahoana moa amin'ny teninjasy verepera le tanora kehitriny tsy fatantsony izy nagasy na vazaha na inona fa inona mahatonga an'izany le mpitondra hatramin'izay tsisy antenaina misy nge tsisy eo cour de justice ohatra efa hoe 12 mois io mbola sina kabary eo ny HCC zao efa mazava nge io ao amin'ny tsy anao dokam-barotra ao madakety.com anao article misy mitantara inaby ny zavatra tsy nety nataony ty mpitondry ty mikasika amin'ny lalam-panorenana zay de mba mako ao nareo fa zatry hoe tsy tiako nareo za atao eo za tompo teknisianna vaovao mikahaka zay zavatra teneniko zany tsy mamorona namako dolidolo mihitsy ohatra hoe girivo zao ty mainky namako anginy niasa atao amin'ny commune sasa maso miteny verifinana zay nao mambazavatra ohatrany andrajoely le rehetra efa tamin'ny 72 dia niady verifinanana amin'ny ahoana na girivo zay mifankaty zay ka azavela tombotsoan'olona mampiady fa ty fitondrany ty ny nafaly izy narapiso ny polisy ny maka ohatrany zao mampisara bazana atsika menakavy io tompoko fa de zany ho kely finoana hoe mba hanaraka ny zavatra teneniny satria sy ambopolo tapitrisa tsony ny orinany ao akisrany indrindra anao Andriamatoa Janora Mambazavy nanaiky ny vahiny tamin'ity sanam-pandarina question d'actu ity akisrany ihany koa ianao nanaraka izany hatramin'ny farany misaotra indrindra tompoka ie misaotra nandrana misaotra ny teknisiany de misaotra anareo mieny tady tsara ohatra nareo mieritreritra hoe mirediredy rehefa avy menoa ny alina matory rapisy marainy nareo mieritreritra ny zavatra teneniko de mandray asa andraikitra vacu ny tantara Madagasikara veloma tompoko dia iny ihany koa tompo klasy toko vavy no mamarana izao sanam-pandarina question d'actu izao tamin'ity takariva ny asabotsy ity saorany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoka